Apalayelo neni sambati amti tonti. Apalayelo neni sambati amti tonti. Dia tamin'ny efa tamin'ny juillet 2011 nisy liste à l'état brut efa vita liste électorale izay mampiseho fa misy 8 millions d'électeurs eto Madagasikara. Dia heverinay fa raha miainga amin'io dia io no asiana hoe mise à jour dia tena mba hoe ho azo antoka ny lista amin'ny volana novembre izay heverinay fa tokony anaovana ny élection législative. Ary marina koa fa amin'ny élection législative io dia ny découpage efa nisy tamin'ny législative farany no tanatsika. Zany hoe tena azo atao mihitsy tompoko dia izy. Apalayelo neni sambati amti tonti. Apalayelo neni sambati amti tonti.